Maharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao ny sehatry ny fizahantany noho ny fisian'ny tranokala afaka miantoka ny famandin-toerana amin'ny trano fandraisam-bahiny manerana an'izao tontolo izao ireny. Fomba izay efa fanao ny mpizahatany, tanàna na toerana hale no ampidirina amin'ireto tranokala ireto dia mivoaka avy hatrany ny tranom-bahiny mifanaraka amin'ny filana sy fahefa-mividy. Eto Madagasikara dia efa betsaka ireo trano fandraisam-bahiny miditra amin'ireny fomba ireny. Isan'izany ny MAISON ao amin'ny Sakalava ao Nosy be. Nahazo fankasitrahana sy naoty 7.5 avy amin'ny tranokala bonkin.com. Ny fanehoan'ny mpanjifa ny fahafaham-pony rehefa avy ny vahiny tamin'ny trano fandraisam-bahiny no tena masontsivana ahazona ny naoty fankasitrahana toy izao. Ao amin'ny Sakalava dia ao anatin'ilay centrale de réservation afaka à l'international izy io, zany hoe afaka mandray olona eran'izao tontolo izao. Zany hoe zay nataony amin'ny Sakalava tamin'ny herintaona, misy ny italiana, misy ny frantsay avy amin'ny Europe, avy any États-Unis, surtout koa eto Madagascar. Dia ireo olo ireo rehefa manao réservation amin'ny alalan'ny booking io dia mametraka commentaire rehefa avy mipetraka ato amin'ny Sakalava zany. Dia io olona mihoatra ny 80 teo eo zany no mametraka commentaire des moyennes and resina zany. My name is Borut. I'm coming from Slovenia. Yeah, home Sakalava is really nice place, and I'm now the second time here. I want to be, I don't know, 1 week, 2 weeks, and I stay now 2 months. It's really pleasure to be here. Nice people, very open people, and I don't know what to tell. A lot of experience, a lot of everything. We work together like, I don't know, like brothers, because we feel the same thing, and it's really nice here. Voilà, je m'appelle Claude Colombier, j'habite à La Réunion, je suis un ancien commissaire de police. Ce qu'on trouve ici à Sakalava, c'est intéressant, parce que c'est authentique. C'est ça qu'il faut venir chercher. Faire du tourisme dans des grands centres, oui, bien sûr. Justement, dans le Sakalava, quelles sont votre satisfaction de trouver cette authenticité qu'on ne trouve pas. Moi, je suis de La Réunion. Alors, je vais vous dire, le tourisme, c'est bien plus développé à l'île Maurice. Mais je ne mets pas les pieds à l'île Maurice. Qu'est-ce que j'ai à gagner, moi, à aller faire du tourisme à l'île Maurice? Rien du tout. Parce que c'est les grands hôtels, la piscine, les parasols, tout ce que vous voulez, les belles plages. Le service incomparable et qu'on n'est pas capable d'offrir, nous, Français. Mais c'est pas ça qu'on recherche. On recherche quand on va dans les pays étrangers. On cherche à connaître le pays, le comportement des gens, la sympathie des gens. Et ce qu'on trouve ici, c'est fabuleux. Inona moa no tena mampiavaka ny maison d'hôte amin'ny trano fandraisam-bahiny mahazatra? Ny exigen'ny olona zany maison d'hôte dia voalohany indrindra aloha fahadiovana. Dia ama maison d'hôte zay dia ohatrany hoe any tranony zany ny client tsirairay dia afaka mifanerasera aminay moa zany, afaka mifanerasera aminay ary afaka mijery télé aty ambony, afaka mivezivezy raha rehetrarehetra zany. Dia ohatrany hoe any trano izy zay. Akoatr'izay na koa no omeny amin'ny Sakalava ohatra hoe misy wifi ve misy ny amin'ny Sakalava zany voalohany indrindra aloha ny chambre zany dia misy rano mafana daholo, dia misy internet daholo amin'ny chambre zany afaka mahazo wifi io. Dia akoatr'izay ny télé afaka mipetraka eto amin'ny salle commune zany dia afaka mijery télé, misy câble zany, câble le izy. Dia misy salle de jeu koa, salle de jeu, table de billard, ohatran'izay. Dia afaka mamaky boky koa satria misy bibliothèque ato. Parking moa zany mazava ho azy ao anatin'ny enceinte-ny amin'ny Sakalava ihany mipetraka anay. Dia sady eto sécurité tsisy olana zany mihitsy zany eto Nosy. Zay zao tamin'ny mois d'août nandray olona be dia be gasy zay nitondra minibus na nitondra car mihitsy reo sasany fianakaviana maro be. Dia le chambre zalazaina eo an'olona 4 na 5 mazaka hatramin'ny olona 7 fa afaka misy matelas koa ambany ohatran'izay. Zany hoe tsika malagasy afaka s'adapter foana amin'izay situation eo. Dia
zay misy ny tanana antsika rehetra zany a ho avy ato amin'ny Homme Sakalava ohatra sady i-visiter any Nosy be zay tanana mahafinaritra tokoa zay manana ny maha izy azy tokoa zany amin'ny lafiny fizahantany dia ato afaka mahandro sakafo ny fianakaviana rehetra zany rehefa tonga dia amena azy ny fitaovana rehetra afahany mikarakara ny sakafo satria dia ohatran'ny hoe any trano izy na dia ny teratany vahiny aza no tena manana fahazarana mamandrika trano fandraisam-bahiny amin'ny tranokaly ireny ato amin'ny Homme Sakalava dia efa mifanahatsahana amin'ny isan'ny teratany malagasy mandalo aty Nosy be zany indrindra amin'ny fotoam-pialan-tsasatra pirofo ato amin'ny Homme Sakalava 65 000 ariary ohatra dia efa afaka mipetraka miaraka amin'ny ataontsika hoe ampina anankiray arany olona telo na ohatra zay mety zay misy laine misy lakozia misy frigo misy lafaoro misy rehetrarehetra dia eo amin'ny ohatrininy eo ny ofan'ny efitra ny trano ny efitra zany à partir en 65 000 ariary zany hoe 65 000 ariary hatramin'ny 95 000 ariary 65 000 ariary dia misy koa 54 000 ariary ho an'ny chambre misy salle de bain ivelany